trangam-piarahamonina kosa indray dia mihamazovana ny alatra sy ny fahaverezan'omby tao Anosibe tao ao. Nietsika noho izany ny mpitandro ny filaminana ka nisy ny vokatra azo noho ny fiaramentana amin'ny vahoaka. Nisy ny tranga izay notantery Gendarmerie any toerana. Tatim-baovao avy hatrany. Lehilahy iray mpanala-tromby no tratran'ny zandara eo amin'ny brigady Njamanjara rehefa avy nanisy omby tamin'ny andro alina tokony tamin'ny 12 ora atao amin'ny fokontany Dar es Salaam. Avy tany amin'ny tanàna iray atao hoe Bemazava, fokontany Andranobe, boriboritany Ambatozavavy, anefa zavatra tsy azo atao mihitsy izany manisy omby amin'ny andro alina izany. Raha ny loharanom-baovao azo dia anamoana omby miisa 5 isan'andro izy anefa ponina avy amin'ny fokontany 2 no mividy hena. Mbola telo lahy zany izy ireo tena marina fa ny roa lahy zany tafaporitsaka ka mbola ao anaty fikaroana azy Gendarmerie eto Njamanjara hatreto. Marina toa fa nahitana basy vita gasy tao anatin'ny sakado izay nentin'le mpangala-tromby tratra io ka nahitana antsy ihany koa tao, nahitana akanjo lamba fitafy lamba mafana mihitsy. Mitoetra any koa ny azalambo ataon'ny mpitandro filaminana amin'ireo olona sy andian-jatovo mangalatra telefona lavo vidy ao Anosibe. Avokany dia tovolahy 4 no tratra izay mpanao ny asa ratsy ny amin'ny faritra Ambatoloka sy Dar es Salaam. Faharoa nahatratra mpandroba izay ato amin'ny brigade Gendarmerie de Njamanjara. Nandroba vazaha zany no natratrarany an'ity olona ity tamin'io ka roa lahy izy ireo no tratra tamin'izany. Nanindro natsy an'le vazaha le roa lahy reto fa isaorin'Andriamanitra fa tsy nafoineny le vazaha tena tamin'ny frantsay izay nitsindromin'ny mpandroba ny Rantso. Ity tranga anankiroa ity zany amin'izao dia atolotra ny fitsarana. Ny brigad'ny Gendarmerie Njamanjara dia anisan'ny faritra ngeza sy maro-poniny indrindra ao Anosibe raha oharina amin'ny brigady hafa ao an-toerana, nefa dia vitsy ny olombelona ary tsy ampy ny fitaovana hoentina manatontosa ny asa fiarovana ny vahoaka sy ny fananany.